Iandriantry ny Ananjatovy Hyacinthe, mpianatra amin'ny sekoly Saint Gabriel, classe fasivy na 3e no nahazo ny lalana voalohany tamin'ny fifaninana lekôly izay nikarakarany radio Telenakay. Nahazo fialan-tsasatra herinandro ao amin'ny hôtel Le Pavillon Antananarivo. Selelabola mitetina reto tapitrisa ariary. Irakotovao i Richard Lilor indray, mbola mpianatra ao amin'ny Saint Gabriel no nahazo ny lalana faharoa. Ary Rakotondran'aly Diana Dalfiana, mpianatra amin'ny sekoly Saint Jean d'Arc no nahazo ny lalana fahatelo. Tamin'ny sabotsy teo, fiaraha-misakafo izay nanasana ny lehibe ny fari-piadidim-pampianarana Mahajanga voalohany sy ny fari-piadidim-pampianarana Mahajanga faharoa niarana tamin'ireo ankizy folo voalohany tamin'ny fifaninana lekôly. No namarana ny fifaninanana ho an'ny kilasy fasivy izay nafahana ny arahaba sy ny rarsoa ho an'ireo ankizy ireo. Fisaorana aok'izany natolotry ny lehibe ny fari-piadidim-pampianarana Mahajanga faharoa ho an'ny ankizy folo voalohany tamin'ny fifaninanana lekôly. Fifaninanana lekôly izay anisany manampy sy mampirisika ireo ankizy ilofo sy hiezaka mafy amin'ny fianarana. Tonga tokoa ity fotoana androany ity izay nanolorana ny loka tao amin'ny radio RTN. Io loka io dia ho an'ny ireo mpianatra izay nahazo voalohany tao amin'ny fifaninanana lekôly. Tsara tokoa io fandaharana io satria voalohany nisy an'io fifaninanana io sady fandaharana io tato amin'ny Mahajanga. Ka ny avy ety amin'ny angamba dia fisaorana ho an'ny ty serasera RTN ty anatotosa atsaka ny sendavany ary nanome loka ho an'izay voalohany tamin'ny ity fifaninanana lekôly ty. Ka dia misaotra betsaka any izay karakara, misaotra betsaka ny tale. Fisaorana ihany koa nasetrin'ireo ankizy lohalarana tamin'ny fandaharana izay nodimbiasa ny fisaorana nataon'ireo solotenan'ny Ray aman-dreny. Falifaly dia faly ny tenanay nahazo an'izao loka izao ary makasitraka ny RTN koa nanao an'ity faninanana ty. Ho anareo mpifaninana miaraka amiko dia mahereza tompoko. Ohatrany hoe le tsy dena-poizina zany le nazahoany voalohany satria nandritra n'iny BEPC zany izy somary nararirary kely ihany aloha de faly velo zany tena nefa nahazo anazy le izy de mampirisika ny rehetra izay tsy afaka BEPC tamin'ny teo koa mba tsy ho kivy fa mahazo toa rakizy mianatra. Ary mahafaly anay ary anoizen'ny ankizy amin'ny manaraka fa dia ankinina amin'Andriamanitra ny zava-drehetra ny ankizy moa tafita daholo afaka soma tsara daholo dia misaotra an'Andriamanitra. Araka izany dia ny alatsinainy 24 Jolay 2024 no nanainga ny hazo Antananarivo iandriantry ny Ananjatovy Hyacinthe izay nahazo ny lalana voalohany tamin'ny fifaninana lekôly ho an'ny kilasy 3e. Amin'izao fotoana izao dia efa anatin'ny fikarakarana ny famaranana ny fandarana talentako ihany koa ny radio Telenakay. Ho an'ny fandarana lekôly indray andrasana ny mety fahavitana sy ny fivoahany ny valim-panadinana baccalauréat ahafana mamarina tanteraka ny fandarana lekôly amin'ny taona ity. Marina fa efa afaka misoratra anarana ho an'ireo izay te handray anjara amin'ny fandarana lekôly ho an'ny taom-pianarana 17 aty amin'ny radio Telenakay. Ho ela velona ny fandarana lekôly sy ny radio Telenakay Mahajanga.